Andriamanitra hoantsika. Lalana anankiray lalabe mikodana mijoalajoala. Ohatrany hoe tena misosa fotsiny makany satria otoroto be mijoalajoala ny lalana any. Fa lalana etsy anjorony kosany lalatery, lalatany, lalana kely. Kanefany izao ny mampahasamihafa azy. Le lalana mikodana mijoalajoala ngeza be midadarika olona maro be miezaka mandehandeha miezakazaka milotra mandeha makany. Fa lala midina mandeha makary amin'ny fahaverezana amin'ny afo ery izy io. Fa ny lalatery kosa lalana ohatrany sarotrarotra amin'ny fandeha teritery, ohatrany miolakolaka kanefa lalana miakatra makany amin'ny famonjena. Ary zay zavatra zay tsy maintsy ambarako aminao. Betsaka ny olona ary mato amin'ny internet eto amin'ny fandaharana eto, any amin'izay ale rehetra any, mahafinaritra n'ity olona ety amin'izao tontolo zao ty. Mirodorodo mifampitatana mandeha mikodona mandeha amin'ny lalambe ny fahaverezana. Fa vitsy dia vitsy ny olona. Satria miakatra makary amin'ny lala ny fiainana ery amin'ny tapoka voana kely ry. Somary sarotrarotra amin'ny makeny. Tsy mora amin'ny makeny. Mila ezaka, mila fikirizana, ary indrindra mila fanapahan-kevitra, ary indrindra mila fahafoizatena, ary indrindra mila fikirizana, mila tanjam-panahy, ary dia vitsy ny olona tsy satroka ny tongeny. Vitsy ny olona tafatondro tamin'ny farany amin'izany lalana izany. Maro no mivelon-dalana. Ka ianao androany izay manatrika amin'ity fandaharana ity androany ry havana. Voalohany, sao dia ianao misy sasany amintsika izay manatrika eto amin'izao ora itenenako izao. Mbola be dia be mbola mandeha makany amin'ny lala mikodana makany amin'ny fahaverezana. Ary misy ihany kosa nefa mandeha tsy moramora efa mitotro ny lalana mandeha makany amin'ny fiainana mandrakizay ny manin Jesosy Kristy ho anao. Androany dia niteny taminao Andriamanitra arak'izay voasoratry ny Ezekela 3:20 teo. Fa misy firenena zay noverin'Andriamanitra, firenena mitondra ny anaran'Andriamanitra kanefa mandoto ny anaran'Andriamanitra. Maro ny firenena amin'izao fotoana izao. Maro ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Maro ny olona amin'izao fotoana izao. Mijadradradraka miteny samy manambara mihitsy kristiana izy. Kanefa ny anarana kristiana zay teneniny dia anarana mandoto ny anaran'Andriamanitra. Anarana manara-baraka ny anaran'Andriamanitra. Anarana manao tsinotsinona ny anaran'Andriamanitra. Ary androany sao dia mba izanitsika. Eo amin'ny 2:20 dia zao ny voasoratra hoe dia namindrako fony anarako masina zay nolotoy ny taranak'Israely tao amin'ny firenena zay nalehany. Andriamanitra ny famindrapo ihany anefa izy. Andriamanitra ny fitiavana ihany anefa izy. Ary mbola miala nenina amintsika androany. Mbola te hiala nenina aminao ihany koa izay manatrika etony izy. Ka hiteny aminao hoe raha nandoto ny anaran'Andriamanitra ianao, raha nandoto ny fitafiana izay natafin'Andriamanitra anao, mbola hamindra fo ihany Andriamanitra. Kanefa mila ezaka avy aminao zany. Hoy ny voatsoratra amin'ny 2:20 hoe ko ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazainy Jehovah Tompo, tsy noho ny aminao nanaovako izany ry taranak'Israely eo, fa noho ny anarako masina, noho ny anaran'Andriamanitra masina no anaovan'Andriamanitra zavatra aminao. Te hanovanao Andriamanitra, te hanitsanao Andriamanitra, te hanavaonao Andriamanitra. Ny tediavin'Andriamanitra ry havana dia tena hoe kristiana tena miara-dalana amin'ny marina. Ny tediavin'Andriamanitra tsy katsan'Andriamanitra ry havana dia kristiana tena mitondra ny anaran'ny marina avy ianao. Ny fiara-dalana amin'ny Jesosy ange, ny fanaradarana amin'ny Kristy ange ry havana. Tsy le hoe fombafomba intsony, na fombafomba mpivavahana intsony, na hoe le hoe anaram-piangonana intsony, na le hoe le fomba nentin-drazana, na le culture riba zany intsony, na hoe zao ny fomba nitaizandra eo mandrenonay anay, na hoe efa voataiza tamin'izany zay, fa tsy zay akory no mamaiky an'Andriamanitra. Fa ny mamaiky an'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia tena miara-dalana amin'ny Kristy marina avy ianao. Ny atao hoe miara-dalana amin'ny Kristy, zay izao ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Jaona manao hoe
fa zay miaraka amin'ny Kristy dia mandany tenany ka mitondra ny azy io zany marina vela mahavita mandany tenanao ianao mahavita ny manda ny fiainany zao tontolo zao inga zany any amin'ny Jaona voalohany Jaona 7 any dia vakiko aminao amin'ity andro an'io ty mba atonga anao heritreritra tokoa hoe fa kristianina tahaka ny ahoana me zany kristianina tediavin'Andriamanitra izany Jaona voalohany 5 andininy efatra hoe fa zay rehetra nateraka Andriamanitra de maharesy zao tontolo zao misy zavatra tsy maintsy resina ity am'izao tontolo zao mihitsy no latsa tsy maintsy hotoerinao ary eo amin'ny andininy 2 andininy 15 dia zao ny voatsoratra hoe aza ty zao tontolo zao misy zao tontolo zao tsy maintsy lavinao na ny zavatra ty am'izao tontolo zao na ny fomba zao tontolo zao na ny fanaony zao tontolo zao na ny toetrany zao tontolo zao zany angeny tena mahasaritra ny tenenako anao hoe le lalana ngeza be rity zao tontolo zao ny fieno any fa le lalana kely atsy ohatsy ny tombo fanohitra am'izao tontolo zao tolo izy atao ny fomba fiaina ny fomba fijery ny fomba fitafy ny fomba fanao ny fomba mampanao ny fomba fiteny ny fahadiovana ny finoana tsy mitonga amin'ny fanao zao tontolo zao ary zany natonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza ty zao tontolo zao ianao fa ny zavatra eo am'izao tontolo zao raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray averiko ndray raha tena tia an'Andriamanitra marina ianao ka mbola tianao nefa zao tontolo zao de tsy ao anatinao ny fitiavana ny ray raha tena tia ny ray marina zany ianao de mahafoy zao tontolo sarotra nge le fanarahandiany Jesosy betsaka ny kristianina tsy sa mpitoroteny tsy sa ny mitondra fivavahana tsy sa tena mitoromarina ny tena fiainam-pamonjena ny tena hitoriko aminao androany de tsy le hoe hitory anao aka hoe tongeto ahiteny aminao hoe raisy Jesosy fa mitondra fitahina raisy Jesosy fa mitondra fanasanana tsy zany any tambiny zany sisatsisany zany tia nomenanao zany raha tia nomenanao fa ny tena antony atongavaka eto de le maharitra mandrakizay ny antony tena atongavaka eto tsy le zavatra miseratserana fotsiny ange tsy le zavatra kelikely fotsiny ane le sombitsombin-javatra fotsiny ange le amin'ny fiteniny mpitofila zany tsaramaro de le hoe zavatra tahaka ny atsona hoe anestezia fotsiny na hoe calme fotsiny hoetiko anao fa androany tena tiako menanao mihitsy fa ny zavatra mahamaika an'Andriamanitra de ny anananao ny fiainana mandrakizay ny anananao ny zavatra maharitra tsy mety levina azavariana amin'ny zavatra mora levina ihany tsika ryava ary zany natonga ny Kristy ny teny ray mandeha hoe raha ety am'izao tontolo zao ihany no anatenanareo an'i Kristy Paoly ny teny dia maharitra indrindra noho zao rehetra zao ianareo fifiry ny olona ny zao tontolo zao mahamaika azy mandeha ny vavaka tia azo fitafina izy tia azo trano izy tia azo taratasy izy tia azo voly izy tia azo zanaka izy tia azo vady izy hoy ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Jaona 1:7 hoe ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra le fanjakan'Andriamanitra nge am'izao fotoana zao hoe ohatsy ny tsy fantatry ny ary tsy maintsy fantatrao zay androany aiza ho aiza marina ny lalaka izoranao efa any am'le lalana tena izy ve ianao sa eny amin'ny trottoir ihany be de be nge ny olona mandeha fa eny amin'ny trottoir be de ge ny olona mandeha fa any amin'ny tsizy raha eny amin'ny trottoir ianao mandeha razakaky ianao fa mbola be de be ny fandripandrika sy ny tsilo mandrakondrakotra anao eny fa mandehanana amin'ny lalana tena izy ravana ary le lalana tena izy de ny lalany fahamarina lalany Kristy rava malala amin'ny Jesosy Kristy zay manatrika eto zao miteny ten'Andriamanitra ry taranaka Israely io lazaiko aminao androany fa tsy tiako no hanamavonao ny anarako tsy tian'Andriamanitra ny Kristy anampetsara velatsiry ama firifiry ny olona am'izao fotoana zao metsara velatsiry fotsiny izy laza azo tena mivavaka izy nefa tsy zany kay hitan'Andriamanitra nke ny aty fonao hoe hitan'Andriamanitra ny any anaty lalinao any
ary aiza ho aiza tsy ho manao fahaseho sy ny tsady seho fotsiny ihany ianao ka tena milaza azo ho mpivavaka kanefa kay atendromolotra ihany fivavahana. Riava malala am' Jesosy tompo zay manasika eto fitiavan'i Jesosy tompo anao ny tenenanao androany tianao Jesosy tena tian'Andriamanitra ho hafa mihitsy ny fiainanao manomboka androany, ho hafa mihitsy ny fomba mpivavaka ao, ho hafa mihitsy ny fomba fiteninao. Tsy tian'Andriamanitra intsony ny kristianina mitovy amin'ny foana. Inona moa no mampiavaka ny kristianina sy zao tontolo zao? Raha ohatra ka ny fanao zao tontolo zao any no ataonao nefa ianao milaza ny kristiana, raha ny fitafiny zao tontolo zao any no tafinao nefa ianao milaza azo kristiana, la ny fomba fiainana zao tontolo zao any iainanao nefa ianao milaza azo kristiana zanak'Andriamanitra.